Ho aminareo anie havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mankalaza an'Andriamanitra tompon'ny aina. Mankalaza an'Andriamanitra tompon'ny aina. Ao amin'ny Salamo 130, andininy voalohany hatramin'ny 220 no mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Vakitsika ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: anandratra anao a Jehovah, fa nanitona niakatra ianao, ka tsy nataonao fifalian'ny fahavaloko aho. Jehovah Andriamanitra nitaraina taminao aho, dia nahasitra anahy ianao. Jehovah, efa nampakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainatsika ianao. Efa nampody ny aiko ianao ka mba tsy ho isan'izay midina any an-davaka aho. Mankalaza an Jehovah ry olony masina, ka miderany anarany masina. Fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany, nefa mandritra ny andro iainany kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga ivahiny lokal, fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana. Ary hoy izao raha mbola niadana: tsy angozozo mandrakizay aho. Jehovah, noho ny fankasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro. Nanafina ny tavanao ianao dia ory aho. Ianao no nantsoko Jehovah. Ary Jehovah no nifonako hoe: inona no soa azon'ny rako sy ny idinako any an-davaka? Ideranao va ny vovoka? Anambara ny fahamarinanao va izany? Mihaino Jehovah ka mamindra fo amiko. Jehovah, aoka ho mpamonjy ahy ianao. Efa nampody ny fisaonako fandihizana ianao. Efa nanaisitra ny lamba fisaonako ianao ka nampisikina fifaliana. Mba hankalazany ny fanahiko anao ka tsy angina. Jehovah Andriamanitra, ideranao mandrakizay aho. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mankalaza an'Andriamanitra tompon'ny aina. Volana vaovao ry havako malala no diavintsika indray manomboka amin'ity anio ity. Dia lohahevitra vaovao indray koa no banjintsika manao hoe: ankalazao ny mpamonjy. Ankalazao ny mpamonjy. Ny hoe mpamonjy eto amin'ity mofinaina voalahatra ho antsika amin'izao voalohan'ny volana Desambra izao dia tsy iza tsy akory fa lay Andriamanitra tompon'ny aina. Davida mpanjaka raha zohin'ny aretina mafy teo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana. Tena marina tamin'ny mihitsy ny voalazany fa mandeha teo ambany aloko ny fahafatesana izy. To nanjo azy avokoa ny aretina miatra manaina, ka dia indro matsiaro ny tenany ho toy ny efa tany amin'ny fiaina tsy hita izy, matsiaro ny tenany ho toy ny tany an-davaka izy, ary dia indro manasokajy ny tenany ho toy ny efa maty mihitsy ka tao anaty fahoriana, tao anaty lamba fisaonana, arak'izay voalaza eny amin'ny andininy 10 sy ny faraky ambin'ny 10. Kanefa dia indro namindran'Andriamanitra fo izy. Mety ho kapoka nahazoazo noho ny ditry ny fony sy ny fandavany an'Andriamanitra. Mety ho famaizana sy fahatezeran'Andriamanitra niatra taminy ireny. Kanefa dia ambarany eo amin'ny andininy 15 fa indray mpimaso ihany izany. Fa lehibe lavitra noho ny fahatezeran'Andriamanitra ny famindram-pony. Dia indro Andriamanitra no nanafaka azy tao anatin'izany tontolom-piainana mahafadiranovana izany. Andriamanitra mihitsy no asehony eto
fananavitra azy tany andavaka sy nanaisitra azy tany anaty fiaina tsy hita, eny ilay tontolo hariva, alina, aizina dia nitsimbadika ho maraina andro mazava. Ambarana eo fa mandritra ny andro iainana ny fankasitrahan'Andriamanitra, mandritra ny andro iainana ilay Andriamanitra mamindra fo, ilay famindrampon'Andriamanitra lehibe lavitra noho ny fahatezerany sy ny kapoka izay ataony. Arak'izany dia asehon'ny mpanao salamo eto fa Andriamanitra mendrika ankalazaina izy. Mendrika ankalazaina tsy eo imolotra fotsiny, ny antsoina hoe mankalaza eto ry havako. Raha mamaky tsara tsika ny 2:12 dia hoy voalaza hoe mba hankalazan'ny fanahiko anao ka tsy hangina, Jehovah Andriamanitra hideranao mandrakizay aho. Ny antsoina hoe mankalaza eto amin'ity salamo ity dia tsy inona tsy akory fa ny fahitana ny asan'Andriamanitra lehibe izay nataony teo amin'ny fiainanao, ka ianao sy ny tenanao manontolo hatrany amin'naty fanahinao ray manontolo dia mahita zany asan'Andriamanitra zany. Filaza azy moa dia hoe manana reconnaissance ny asan'Andriamanitra hatrany anaty fanahinao ray manontolo any, ka dia indro mankasitraka an'Andriamanitra ny tena, ny fo, ny fanahinao, ary tsy fankasitrahana vetivety monja fa fankasitrahana maharitra tahaka ny famindram-poniny izay lehibe no tokony hankasitrahantsika an'Andriamanitra. Ka dia ambaran'ny mpanao salamo azy fa fankasitrahana mandrakizay, maharitra mandrakizay zany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, efa nandalo ady sarotra fiainana mitsitotongana, fiainana misafotofoto tamin'ny endriny maro samihafa na izao na ianao. Misy tamintsika efa nandalo aretina mafy ka efa teo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana. Misy tamintsika no efa nandalo teo ambany aliko ny fahafatesana mihitsy noho ny amin'ny antony maro samihafa. Fa novonjen'Andriamanitra tamin'ireny. Ny mety sy tokony ataontsika ry havako malala dia ny mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fivavakintsika, amin'ny fideranan'Andriamanitra ataontsika, amin'ny fankasitrahantsika an'Andriamanitra, ary indrindra amin'ny fanompoantsika azy tsy voafetra, fanompoana tsy misy fetra, fanompoana mandritry ny androm-piainana ka tsy hitarainana na amin'iza na amin'iza, satria efa namonjy antsika Andriamanitra. Ny fankalazana izay ambara eto ry havako malala dia fankalazana an'Andriamanitra tahaka nataon'i Jesosy Kristy zanany, ka nitenenana hoe ray eo mankalaza anao aho tahaka nankalazanao ato amiko. Dia indro fanoloran-tena feno hatramin'ny azo fijaliana aza no setrin'izany fankalazana izany, no endrika nisehoany izany fankalazana izany, ilay fanoloran-tena izay tsy novozonana na noterena fa tamin'ny kitsipo, tamin'ny fanetretena nanaovana azy. Andao ary ankalazao ilay Andriamanitra tompony aina, ilay efa nahavelonaina hatrapamonjena anao, ilay efa niaro ny ainao tsy hidina any andavaka, ilay nanarona famindram-po sy fiantrananao. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay. Misaotra anao izay ny alehibe ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao izay mandrakotra ny fiainanay. Resy lahatra izay Tompo fa ianao rerian'ny tompony aina, ary dia ianao no mendrika ho ankalazaina sy omena voninahitra. Amin'ity andro an'ity izay dia mivavaka manokana ho an'ireo rehetra ao anaty tsy fahasalamana, ireo rehetra manana aretina na inona no endrika isehony izany, ao no ao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena eo anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana, ao ny ao anaty aretina
izay maharitra aretina mitaiza. Misy amin'izy ireny any atokantrano, misy amin'izy ireo mandre zao tenin'Andriamanitra zao, misy any amin'ny toeram-pitsaboana, naiza Jesosy misy azy. Dia kasio amin'ny tananao mangatak'izay mba lay herinao Andriamanitra lay nanaisitra tany andavaky ny fahafatesana, lay manaisitra sy napakatra avy any amin'ny fiaina tsy hita, no amelona sy amerina amin'ny laon'ny toe-pahasalamana izy ireny. Dia matoky manana anao zahay, ry Andriamanitra tompony iainao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.